Tolotra ny araba topoko lasy topoko vavy raha mahakasika ny mety tetry ny androntsika aloha dia varatraza antonony mandrafitra ny mety tetry ny andro any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny ia malefaka kosa zay ho an'ny faritra sisa rehetra ahetsakilan'izay ihany koa dia saika ho mafy hatrany aloha ny fitsokon'ny rivotra amin'ny morontsiraka Madagasikara iray manontolo sy any amin'iny tapany avaratra Madagasikara iny ho antsika mpampiasa ny ranomasina sy mimpanjona ny ranomasina indrindra dia tanina hatrany aloha mba hitandrina hatrany rehefa mivoaka ny ranomasina any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny zany hoe manomboka aty Toliara ka hatrany amin'ny manodidina ny Vangaindrano any fa misy alon-drano vaventy mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 na 3,5 metatra mihitsy indraindray anonja be zany ny ranomasina amin'iny ka dia mila mitandrina hatrany zany isika rehetra ahetsakilan'izay ihany koa na dia hoe tsy misy filazana na fampitandremana nefa ny meteo Madagasikara aza ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny dia mila mitandrina hatrany indrindra eo akaieo nelanelan'ny Kapodambra sy Antala misy alon-drano vaventy ihany koa eo zay mety hatratra 3 na 3,5 metatra indraindray dia mety hamonja be ihany koa ny ranomasina any amin'iny manodidina ny faritra iny raha mahakasika ny toetry ny andro kosa indray amin'ny ankapobeny dia saika ho maina hatrany aloha amin'ny ity farany herinandro ity akoatry ny any amin'iny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny zany hoe ny faritry Sava sy Analanjorofo fa amin'ny alahady anohany kosa ry zareo voavinavinaina isy rotsakorana betsabetsaka any amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny izany hoe aty amin'ny faritry Sofia, Diana, Sava ary Analanjorofo sy ny faritra atsinanana mety hitatra kely any amin'ny faritra Laotra Mangoro iny ary izay orana izay noho ny fisisin'ny tangoron-drahona aty amin'ny ranomasimbe Indiana izay atosiky ny alizay ho aty amin'ny Madagasikara aty zany meo rotsakorana any amin'ny faritra voalazako teo zany ho antsika tamin'ny faritry ny Havoatany kosa amin'izay fotoan'izay ny alina indrindra dia vinavinaina isy herikerika manify na anjombona amin'ny ankapobeny raha mahakasika ny mety toetry ny androntsika raha amin'ny rapitso maraina zao dia azo orana malefaka ny any amin'ny faritra Sambava, Antala, Analanjorofo iny raha saika andrahona kosa ny tapany avaratra ny faritra Sava sy Diana ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny raha isan'ny zavona ny voamaraina eto amin'ny faritry ny Havoatany iray manontolo sy any amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toetrany aloha ny orana malefaka any Analanjorofo ny morontsiraka Sava iny ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina amin'ny ankapobeny raha ny maripana voatombatombana raha ho amin'ny rapitso zao dia eo amin'ny 5 degré celsius eo ny any avakina karatra any zany hoe mamirifiry hatrany zany aloha raha ho amin'ny rapitso zay fa hiakatra tsikelikely zay any amin'ny faramerinandro ho antsika Tanalamanga kosa dia 7 degré celsius raha toa ka 7 degré celsius ny any amin'ny manodidina ny Fianaratsoa fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia manodidina 2,30 degré celsius zao ny any Antsoa ihany ho antsika eto amin'ny faritry ny Havoatany kosa dia hiakatra tsikelikely izy io amin'ny ity farany herinandro ity na izany naty zany aza nefa ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika tsy dia anatena be hoe hafana be loatra manahoana fa isy fiakarany kely zany raha noharina tamin'ny 3 andro lasa teo manodidina 20 na 20 degré zao ny eto amin'ny Havoatany 9 degré any Fianaratsoa any andao indray jerentsika mety tetry ny andro andreto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto ho maina aloha ny andro any Paris sy Johannesburg raha ifandimy ndrahona sy masoandro any Nairobi ho an'ireo nosykely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia galika be aloha miady masoandro any La Réunion sy Comore raha ifandimy eo ndrahona sy masoandro any Mayotte ho an'ny Seychelles moa dia isy orana tandrifin-drahona ho antsika mpanaraka ny lalao nosy kosa any amin'ny nosy Maurice any dia isy orana tandrifin-drahona mahalana ihany zany indraindray dia izay indray raha topoko lasy topoko vavy no afaka natolotra fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko